miarabantsika rehetra ny tokantrano indray amin'izao fotoana rivariva izao a manona ny fiadanan'i Jesosy izay ary manona ny fahasoavany satria androany dia iresaka manokana ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy izay a ary androany dia iankohaka eo anatrehan'izany fahasoavana mahagaga izay nizarain'i Jesosy tamintsika izany a izay ny amin'ity androany ity dia manasanao izay andray anjara nefa milohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika hivavaka isika dia manasanao any tokantrano any naiza naiza toerana misy ianao mety mbola eny an-dalana eny ianao any anaty fiara ianao a manaraka an'izao fandarana izao dia manasanao mba amin'ny minitra fohy dia fohy ho an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanondrianao lohanao hivavaka ny amin'ity fotoana ity mba tena iasa manokana eto indray Andriamanitra tsy miova izy satria marina amin'ny teniny izy ary ao anatin'ity fotoana ity dia matoka fa mbola ho ampitomboin'Andriamanitra indray ilay fahasoavana izay fanomenanao tamin'ny alalan'ny famonjena noentin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny famonjena izay nizarain'i Jesosy tamintsika dia manasa antsika raha hivavaka ny amin'ity hariva ity dia angatao ny fanamasina mba izy ny hitaridarana antsika eto izy ny andamana zavatra rehetra ataontsika eto dia mba tena anoritoro ny fonao indray izy ara-pangoragoraka ny fananao manasanao na ekipo masinao dia hivavaka tsika tsara ianao Andriamanitra mahagaga loatra ny asanao amin'izao fotoan'izao dia misaotra anao izay ny amin'ity tamban'iriva ity makasitraka anao izay Jesosy mbola fahasoavana nazona ity fotoana ity matoa mbola tanteraka ity fotoana ity ary matoka Andriamanitra fa efa miara-manomboka aminay sady ianao amin'izao fotoan'izao dia miaraka marana aminay ihany koa Jesosy zavatra rehetra atao eto dia oka tsisy avy amin'ny fisainanay na fahaizanay na hoe mba te hiresaka izay fa mba tena hoe ilay zavatra avy aminao Andriamanitra no mipetraka atao anatin'ny fonay amin'ity androany ity androany matoka Andriamanitra fa hampahiratra ny masom-panahinay indray ianao ary ao anatin'ity fotoana ity fanamasina dia fanirianay mba hampiroborobo ny ara-panahy ampirehitra indray Andriamanitra raiky sara indrindra le taheta ao anatin'ny tsirairay avy ka tsy ho matimatika ho aloky ny vavanao izay fa mba tena hanana le fo mirehitra feno fitiavana anao mba ho mpanompo tsara ihany koa amen akasitraka sy akatoanao amin'ity fotoana ity fanamasina dia manasanao izay hidina eto manasanao izay fanamasina hidina eto amin'ity toerana ity aroka ny fanahinao tena hampahiratra indray ny masom-panahin'olona ny tokantrano any naiza toerana misy azy fa noho ny fahasoavanao Andriamanitra namonjenanay ka dia makasitraka za tompona amin'ny ataonao sy izay mbola ho ataonao amin'ny ho avy dia efa akasitrahanay sady izany satria Andriamanitra tsy miovy ianao ary marina amin'ny teninao ho anao ny voninahitra Andriamanitra ho anao ny tery amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka alleluia alleluia amen alohan'ny anaovana indira voalohany eto dia misy teny fohy anankiray ao amin'ny Koritiana voaloha toko 10:10 apitako amin'ny rahavavy anankiray miaraka amiko eto ny hamaky izay teny soratra masina izay amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa miasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-ny asa tamiko alleluia andaontsika anao tiray ity dia sainsainy ilay fahasoavana izay fanomeny Jesosy ianao fony anaovana anaiky azy dia efa nomeny hery ianao nomeny an'izany hoe hery tonga zanaka ary tamin'ny alalan'ny fahasoavana namonjeny asanao dia oka tena miforesy lahatra no irahanao tiry ty androany sotra anao izay Jesosy io makasitraka anao say sotra ny amin'ny fahalebiazana izany fahasoavanao izany Jesosy sotra anao tompo You do not do is our
fasahinao no ny fahasoavanao. Fahasoavanao Jesosy no iainako, io no natoy izao ay, tsino ireo asa vitako, fa no lehilahy ranao soa. Natsoinao ao mba hiderana, anadratranao, manatonanao amin'ny fasahinao no ny fahasoavanao. Tenantsika zaga hoe sainsainy zany fahasoavan'Andriamanitra zany tsy mba nanavakavaka Andriamanitra fa rehefa nanaiky azy ho tompo sy mamonjy ny fiainanao ianao dia nomeny zany fahasoavana zany, ary tena fahasoavana mahagaga, fahasoavana hafakely no zarainy tamin'ny sy taminao amin'ny andro anankiray izay sehonao ranolanitra no le fahasoavana izay mitahiry ianao amin'izany famonjena izany androany ary andao mbola sainisaintsika izany ary tena tokony mahery ao anatintsika. Masontsika dia mangataka anao a sainisaina zany fahasoavan'Andriamanitra any. Mieritreritra foana tsika hoe le fahasoavana zarian'Andriamanitra amintsika dia hoe le isamaraina hoe rehefa nanaterana ny fofinaina mahavelona dia hatreo ihany, dia ny kompleten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasalamana, hery sy tanjaka nomenanao ihany koa ny ampy teo amin'ny sakafo sy ny rehetrarehetra fa tsy hatreo ihany ny fahasoavana, tsy izay ihany ny atao hoe fahasoavana fa noho ny fitiavan'i Jesosy atsika dia nanitry ny tenany izy, nanitry ny tenany Jesosy
noho ny fitiavana asa ianao dia tsy nitazominy ho azy rery zany fahasoavana tao an-danitra zany fa nyzarainy tamiko sy taminao satria sarobidy loatra aminy tsika isa maraina Andriamanitra dia tsy manadino antsika ohatra fotsiny raha ny androany fotsiny raha tiako hoe hisariana ny fisainanao be dia be hoe mba te hatratra ty androandroany ty be dia be mbola nanana programa tanterahana kanefa omaly ihany sisa no ahafahana natrika an'izany hoe fiainana dia hatreo ihany fa ianao mbola nosavidian'Andriamanitra ianao mbola tsy adino ianao tamin'ny maraina mbola nampitombony fahasoavana misy teny soratra masina izay milaza hoe fahasoavana sy famindrapo no anaraka anareo noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika izay tena hoe azo tsapahitanana dia nomeny atsika nampanarahany atsika izany fahasoavana sy famindrapo izany androany dia tsara loatra raha mba hiara-resy lahatra trantsika fa ny antony havelomantsika dia tsy noho ny ezaka tamintsika na noho ny asantsika na noho ny fidiram-bolantsika na noho ny ezaka ny fitazantsika ny tenantsika ara-pahasalamana na hoe nanenjika zavatra be dia be ianao hitazomanao ny vatanao mba ho salama dia hoe izay ilay fahasoavana fa mbola noho ny famindrapon'Andriamanitra ny antony havelomanao andeontsika hiaraka ekoeky resy lahatra ary ho tena ho resy lahatra amin'ny alalan'ity ry hoe avaozonao ahy isa-maraina Jesosy ny refo ny famindraponao dia noho ny refo ny famindrapon'Andriamanitra izay nampitombony ny avaozony isa-maraina io ary eny amin'ny atoandro eny tonga ny ariva dia ampitombony refy amiko sy aminao foana izany dia andaontsika androany iray feo iankoeko anatrehany hoe avaozonao ahy isa-maraina halleluia avaozinao ahy isa-maraina ny refin'ilay famindraponao avaozinao ahy isa-maraina ny refin'ilay avaozinao ahy isa-maraina ny refin'ilay famindraponao avaozinao ahy isa-maraina ny refin'ilay famindraponao averisika farany hoe avaozinao ahy isa-maraina avaozinao ahy isa-maraina ny refin'ilay famindraponao avaozinao ahy isa-maraina ny refin'ilay famindrapontsika hoe avaozinao ahy isa-maraina avaozinao isa-maraina ho anay ny famindraponao sy ny fitiavanao anay isan'andro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako avaozinao isa-maraina ho anay ny famindraponao sy ny fitiavanao anay isan'andro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako isan'andro ianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako
jesosy alleluia mendriko deraina ny tompontsika alohan'ny anoizantsika ny fotoanantsika na ny fandaharana dia misy tenin'andriamanitra anankiray a soratra masina anankiray a ovakiny rahavavy Estera ihany izay eo amin'ny Hébreu toko 2:5 raha manana baiboly ianao ny tokantrano any a dia manasanao andray izany dia hiara-mamaky izany tsika. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ilay natao ambany kely noho ny anjely no hitantsika dia Jesosy ary noho ny fitondrany ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandaza izy mba anandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleluia. Dia mbola misy teny soratra masina anankiray hoe tsika anampiana izay mba hazava kokoa aminao fa tena tiantsika Andriamanitra dia nomeny Jesosy hitondra izany fahasoavana mahagaga izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:1-12. Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy tompo no amonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Alleluia. Tena lehibe izany famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavana izany ary izay rahavavy reto maromaro vitsivitsy reto raha mipetraka mihireto dia tena resy lahatra tokoa satria na reto rahavavy namako reto dia hoe tena namporofony an'izany mba tsy hirahira foana nataona eto dia hizara fahasoavana aminao ihany koa izay fahasoavana tsy avaiza fa avy amin'ny tompo ka dia misy rahavavy anankiray dia hitantarany mombamomba azy manokana izy tamin'ny fomba niaina niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fahasoavan'i Jesosy izany dia manasanao mba holiana amin'ny fonao rehetra ianao fa androany dia mino sy matoky izay fa hitombo fahasoavana izay fanomeny Jesosy ianao io. Alleluia. Ie, tsy haiko fa amiko manokana izany tena misy tena fandraisan-dahatra be mihitsy ny ato anatiko. Tsy haiko efa teneny madame Sisito hoe moa hoe izay rahavavy tonga tena hoe misy fandraisan-dahatra ao anatinay fa tena fahasoavan'i Jesosy tokoa no atao izao anay. Zavatra tena tiako zaraina kely aminao dia izao hoe Jesosy Andriamanitra izy ary Andriamanitra izy nanaiky tonga olombelona navoin'Andriamanitra mihitsy izy mba hitondra famonjena ho anazy ho anao. Tsy haiko hoe tsapanao any atokantranao any ve hoe ny andro iainanao isan'andro io ny minitra, ny sekondra, ny ora iainanao dia fahasoavan'Andriamanitra. Za manokana misy taona tena hoe matory dia voataitra ny maraina dia hoy hoe Jesosy tena misaotra satria be dia be ny olona tsy nahatratra an'ity andro iainako ity. Be dia be ny olona izao no marary any amin'ny hôpitaly, be dia be ny olona ihany koa tsy mana-tanana, maro ny olona ny mona, tsy manana maso, tsy manana sofina, tsy hoe tsy manana sofina moa izany fa tsy mandre ny sofiny. Fa za tena mbola hoe afaka tsy haiko hoe ahoana fomba izarana hitenenanareo anazy hoe za mbola velinaina ny rivotra iainako tsy vidiana fa tena hoe maimaim-poana nefa ny amin'ny hôpitaly angereny raha vidiana tsy haiko lafo be fa za tena hoe maimaim-poana ny andro iainako. Amin'ny fotoana koa za misy fotoana mandeha kely eny an-dalana eny dia tsapako hoe indraindray misy indro kely, indraindray misy hoe fahotana tsy nahazo tahaka an'izany, indraindray miteny dia indraindray mety hoe manafitohana ny hafa fa mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mamindra fofoana amiko izy isan'andro dia hoy hoe raha olona no manao anazy izany dia mety hoe ahoana re hoe impiry dia mifona foana dia amondrana fo foana izany hoe mifona aminay ihany dia amondrana fo izany fa nefa ny Jesosy tena hoe tsy haiko raha tany saina angamba tsy voatanisa hoe inona ny fahadisoana vitako teo anatrehany fa dia noho ny amin'ny fahasoavany satria tia anahy izy dia mbola mamindra fofoana izy hoe eny ary anaka eny ary dia zavatra tiako kely zaraina aminao izany izay hoe ianao aza atao tsinitsina ny tenanao fa
fahasoavan'andriamanitra no mbola natoy izao anao ianao any any amin'ny toerana izay misy anao any aza menatra no mijoro hoe any Jesosy ianao aza menatra ianao no mizara ny olona any amin'ny Jesosy aza menatra no mitoro ny filazantsara aza menatra no manambara hoe fahasoavan'i Jesosy any natoy izao ahy misy miteny hoe ianao tsara tarehy ianao tsara feo ianao tsara volo ianao ohatr'izao ohatr'izao dia ambarao hoe aleloia voninahitra ao an'Andriamanitra fahasoavan'i Jesosy no natoy izao ie zay teny kely zay fa dia mino hoe mitondra fampahirezana kely anao any atokantrano hoe fahasoavan'i Jesosy no natoy izao antsika zay iza moa nomentsika voninahitra fa dia Jesosy rery ariny amin'izany fizarana no hitondra fandresena teto izany tena tiantsika tokoa Jesosy ary namafisina tamin'ny alalan'ny teny soratra masina vakiny Estera teo hoe nanetry ny tenany mihitsy aloha Jesosy mba hahatonga antsika hipetraka eo amin'io fahasoavana io dia laza sy ny dera ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra dia ho azy rery ihany fa izao nomeny sombontsika dia ny fahasoavana izany ary tena tsy ho ataontsika hoe eo amban-javatra izany hoe fahasoavan'Andriamanitra marina mihitsy ny teny ravavevitsitera teo hoe be dia be iny amin'izao fotoana iresantsika izao mety hoe dans le coma any amin'ny hôpitaly any izy tena ao anatiny tena hoe mijalo ny olona amin'izao tena efa mitaintaina hoe mbola ho velona ve za manahoana ity fahasalamako ity ahoana ary ny hafarako be dia be ny ao amin'izao fotoana izao mety tsy manana safidy tsony izy fa hoe tsy zakany tsony ny zavatra trehany dia hoe ny solution farany hitany amin'izao hoe andeha hamono tena ako fa izao hoe mbola tsy lany ritra ny famindrapon'Andriamanitra aniko sy aminao ary te hitodika aminao manokana amin'izao fotoana izao ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy fahasoavana no namonjena antsika izay izao dia fahasoavana tena raha ny fiainanay ny tanysaina ny zavatra vitanay negativa natao teo ambany mason'Andriamanitra tena tsy mendrika izay fa izao mbola noho ny famindrapon'Andriamanitra araka ny tenitra fandresena teo hoe isaky ny mihetsika dia miantahanta kely amin'ny tombo foana ny amin'ny tsy fataterana firy etsy sy roa indraindray dia mbola namindra fo foana Andriamanitra mbola namindra fo foana Jesosy noho ny habehan'ny fahasoavany fa za te hitenenao manokana androany satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha nandray maimaim-poana ianao dia aza mifikitra n'iny irery fa zarao maimaim-poana ilay izy ho anao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao mbola tsy tara ianao raha te handray raha te hilomana ao anatin'izany hoe ahoana izany fahasoavan'Andriamanitra satria raha ny fahasoavana ny azonay ny azon-dravavitato azon-dravavitato mety arainy eto ny andro mbola tsy tapitra ny fitantarany an'izany hoe ahoana ny fahatsapahany izany fahasoavana izany fa za androany tena resy lahatra izay fa tsara Andriamanitra mbola tsy tara ianao raha nanapa-kevitra izao raisy Jesosy fa tena tiantsika izy mety mandalo foana eo amin'ny sofinao izany hoe tiantsika Jesosy mandeha ny amin'ny arabe eny ianao dia misoratra mivitra amin'ny tomobile eny hoe mahery ny rahan'i Jesosy tianao Jesosy dia ohatrany hoe zavatra mandeha ho azy aminao ilay izy fa androany mbola tonga aminao koa tia androany ity hoe tianao Jesosy izany teny izany androany dia tapao ny hevitra aza miandro hoe any amin'ny tena hoe fafatatrao hoe tsika tsy mahafantatra ny havian'ny tompo hoe fa raha mbola mahazo famindrapo ianao dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe nohan'ny velona dia mbola misy fanantenana dia aza profiten'Andriamanitra hoe mbola velona ianao dia afaka mbola miary ianao dia afaka mbola manao ny zavatra rehetra dia hoe vao mahay mareko ianao androany hoe tsara Jesosy be fahasoavana izy dia ay za velona ty zany ary za ohatrany ao anatin'ny fahotana be ka ohatrany hoe tsy maninona ihany tsy mivaly ampiko ilay iziko ahoana moa ny havozako fotoana androany nanapa-kevitra hoe raiso a Jesosy fa te hiteny ianao mbola maritra aminao ny famindrapon'Andriamanitra dia aza profiteny izy fa tena tianao izy miverena amin'ny raiso Jesosy ho tompo sy hamonjy ny fiainanao misy tena n'Andriamanitra izay ngera fa vesitera amin'ny Efesianao toko faharoa andiny fahavalo vakitsika fa tena tiantsika Jesosy nanolotra ny aina izy nanaiky nomboana teo ambony azo fijaliana izy noho ny fitiavana sy anao mba hahafahantsika mandraisany fahasoavana mahagaga izany mahagaga hoy satria tena tsy hay refesina na ny teny ambarana an'izany ara dia tena tsy hay hoe ahoana reny tena amborana an'izany atao anatin'ilay zavatra ao anatiny foana ambarana izany fahalebiazana fahasoavana ndraisinay tao amin'i Jesosy izany dia azafady raha vavesitera hoe mba avakio kely izay azafady ndao araka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra aleloia hitanao tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ianao verimberiko foana ilay fitiavana satria raha tsy nisy an'ilay fitiavana nanolotra ny aina tsy afaka nandray an'izany tsika na ianao na izana ny hoe manodidina antsika dia jereo amin'izany fa mbola fahasoavana namonjena antsika
dia izay ny teneniko hoe azapetraka eo amin'le hoe velinaina ihany le izy na salama be ianao na matanjaka be ianao na mbola mety hoe be dia be ny zavatra ataonao zao dia ozy ianao hoe hatreo ihany izay fahasoavan'Andriamanitra fa tena fahasoavana miampy fahasoavana ho ny ten'Andriamanitra dia arak'ilay irana ataontsika farany teo dia Andriamanitra tsy sasatra mihitsy izy manao isa maraina izy mizary izany fahasoavana izany a dia ny tentsika teo hoe isan'andro ianao milaza fa ampy anao ny fahasoavako izany hoe tena asehon'Andriamanitra mihitsy izany tsy mifikirino azy rehetra izany tsika ne tena tiantsika satria raha ny tian'Andriamanitra ary dia tena gadeby aminazy mihitsy tsika na ny relationtsika ninona ataontsika fa tsika indraindray mampisy elanelana dia ohatrany hoe mihafahafintsika satria nahoana noho n'le hotantsika kanefa jerena Jesosy teo fa nanetry tena izy tena nanetry ny tenany izy nidina ny tena hoe nanao ny tena nonofo izy dia nandalo ny fijaliana ny rehetrarehetra tena natrehan'i Jesosy daholo hoe ahoana ny fomba mba hahafahanao tonga zanany mba hahafahantsika ho tonga zanany dia hiainao anatin'izany hoe fahasoavana izany lehibe ny Andriamantsika ary ho anao ihany koa rehefa ao anatin'ny nandray an'i Jesosy ianao zao mety hoe tao anatin'ny fangatsiatsiahana tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra mety efa nisy fotoana mety amin'izao fotoana izao ary ianao anatin'ny fihemorana mihitsy dia hitodika aminao koa mbola maharitra aminao ny famindrapony sy ny fahasoavany dia andao mba hiverina aminy tena mbola tiana ianao matoa mandre izao fandaharan'izao mahita izao fandaharan'izao dia andao hiverina amin'i Jesosy andao hifamatotra andao hikambana aminy dia ao anatin'ity misiry ity ataontsika tsy ho ataonay ilay izy dia hijerenay ianao fa andao hiaraka hiritsika nolotra ny tenantsika indray ho azy dia tena hoe ho tsapanao zany amin'ity aly ity dia manapa-hevitra ho anao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ho anao ihany koa efa natsapa fihemorana ianao dia miverenao amin'i Jesosy ary ianao anatin'ny fiorenana dia tena mijorohatra amin'ny farany tena hoe mijorohatra amin'ny farany fa eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ianao sady efa amafisiko amin'ilay teny soratra masina hoe fahasoavana sy famindraponao anaraka anao sotra Jesosy eo nakasitraka Jesosy eo Wewe
sotranao ny amin'izany fitiavanao zany jesosy ao androany eo ka ho resy lahatra ny ao anatin'ny fonao andeontsika hiresaka an' jesosy hakasitraka izany fahasoavana zany andeontsika hakasitraka andeontsika hianatra anaiky tanteraka mihitsy zato isanjato mihoatra ny zato isanjato fa tena resy lahatra ianao fa noho ny fitiavana ianao nanomezany fahasoavana resy lahatra ianao fa le fahasoavana izay no zarainy maimaim-pona aminao isan'andro 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 zay koa hoe firy-taona zay no efa niainanao teto amin'ity tany ity fa andeontsika mba hisaotra androany andeontsika hianatra hakasitraka ilay fahasoavana izay no zarainy jesosy asa ianao nanomboka tamin'ny famonjena 2 arivo taona lasa zay fahasoavana namonjena asy ianao mankasitraka izay jesosy eo mankasitraka izay jesosy eo misaotra anao zay 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 jesosy afa lehibe ny fahasoavanao lehibe ny hatsaranao lehibe ny famindraponao androany jesosy eo dia mbola hiry zay androany hoanao ny tokantrano tazomy fifandraisanao amin'Andriamanitra raha torotoro ny fonao amin'izao fotoan'izao resy lahatra ianao fa tena ny mbola famindrapon'Andriamanitra tokoa ny mbola nahatahiry ianao velinaina ohatr'izao dia andaontsika tena hiaraka anaiky androany fa ny antony hahavelomantsika dia Kristy ny antony hahavelomantsika ary fahafatesana nazahoantsika tombony dia andaontsika hiaraka iankoaka amin'ny alalan'ity hery-ty androany misaotra Jesosy halleluia mankasitraka tompo mankasitraka Jesosy misaotra Jesosy mankasitraka anao zay mankasitraka tompo misaotra tompo ny masoko no ipanzinana ny sofiko no andrenesako ny feona ny oroko mifofonaina avy amina ny vavako no hiderako Secondo isainsainako ny falebiazana tompoianao nantony velomako tompoianao nondato izaoa no arinaoa intoviedriky amina Ni masoko
ary tena hoanao ririany tokoa izany jesosy a mbola afona eo anao mihitsy ary ny andriany anay sisa jesosy a satria azo antoka loatra izany hoe mitoetra ombany fahasoavanao zany azo antoka loatra ny aveniranay azo ire tsara mihitsy ny aveniranay jesosy satria eo ny fahasoavanao ny mahatoy izao anay androany tompotra hipisaotra anao zay mahakasitraka jesosy alleloia alleloia hoanao ny voninahitra jesosy amen amen minao fa resy lahatra ianao a fa io fahasoavan'andriamanitra io dia andriamanitra ne manakare-pahasoavana raha nahazo an'izany zahay dia tsy izay rery ny totofany an'izany fa mbola misy anjaranao ao dia izay indrindra ny anatananay ianao hoe raha mbola tsy ao amin'ny tompo ianao dia andao midira fa feno fahasoavana mbola miandry ianao ao raha efa niemotra ianao andao mba hiveriny fa mbola ao ilay anjaranao le plan'andriamanitra tamin'izany a mbola ao izy ao ary ho avaoziny ary zany rehefa miverinao ianao isaorantsika n'andriamanitra ty fotoanandroany ty aloha tena tsapako fa tena tiantsika tokoa ny tompo e satria mbola nafahany nanatanteraka an'izao fotoana izao a dia mbola noho ny fahasoavan'andriamanitra nisy fotoana izao a le rahavavy ato akaiko ato a le botabota kely mitovy amiko eto dia tena nandalo zavatra tena hoe zavatra tsy haiko hoe ahoana ny hitantara azy fa omeko fotoana ianao rahavavy mba hijoro vavolombelona hoe nanahoana ilay fahasoavana namonjeny tombo anao izy fotoana ianao ohatra ny nandalo accident be mihitsy fa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia mbola io izy mbola velonaina somatsara izy io a satria teo ny fahasoavan'i jesosy halleluia tena voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany a efa nisy fotoana moa izay ny tantaraiko teto ihany fa rehefa misaina ilay izy dia ohatrany hoe mbola velombelona foana hoe wow izay ilay fahasoavan'andriamanitra izay satria tena hoe fahasoavana cadeau avy amin'ny tompo ho an'olona tsy mendrika iza moa zahay no hoe iangaran'i jesosy ohatr' izany fa olona tena hoe mpanota mpanota tika tsy mendrika ny voninahitr'andriamanitra akoriny fa no izy a fitiavany tena hoe lehibe tsy takatry ny saina akory dia rehefa nanao ilay accident nandeha taxi tamin'izay tany Majunga dia 4L ilay tomobile ny hoe tsisy airbag zany dia nanao tonneau tao anatin'ilay 4L mivadika indroa izy izay dia zavatra heny fotsiny ohatrany hoe efa tsy mahatsiaro tena zany fa ohatry to dia niodikodina be fotsiny dia vita ilay tonneau dia tafisokatra le varavaran'ilay taxi dia tafivoaka dia avy eo tafatsangana dia nijery ny olona rehetrarehetra efa niorakoraka daholo oy maty dia zany efa nijoro dia tonga dia nitao an-tsaiko voalohany hoe wow jesosy naninona za teo tena tao anatiny mijery ilay tomobila tena potika dia nefany a mijery antena koa tsisy naninona na dia kely akory ny aza tena tsy naninona efa tamin'ny décembre passé teo a nisy izay a zao tsika efa volana ho zany hoe efa nandeha ny taona ny olona sasany mbola ny andro hoe sao dia hisy séquelle hoe tsy haiko voadona avy lohanao manao scanner saotra izany fa mandeha volany mbola ity mbola velona soma tsara no fahasoavan'andriamanitra irery any zany hoe ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy a tsy tokony hatahotra ny ainao zany ianao satria eo ampelantanany mombanao rehetrarehetra ny zanako sy ny asan'ny tanako izy a dia aoka ho adidiko ihany dia taoriana izay tena tsapako mihitsy ny hoe cadeau io fahavelomanao io tsy nisafidy aho hoe andeha andoha vola ohatrany hoe ny atsasan-karanako Jesosy mba hividanako ny aiko amin'ity volana ovo ity indray aloha fa ohatry mbola misy projet atsoatsy a mbola tianao an'izao fa mbola mila eo amin'ny 2 ans eo ny angatako anao Jesosy ohatry tsy nanao an'izany a gratuitement nameny dia izany hoe ny fiainako a tsy izany tompo safidy satria tsy anahy akory ilay izy fa avy amin'Andriamanitra dia
Zany hoe fiainako rehetrarehetra ny fiainanao a tokony averinao aminazy zay nampatonga an'ilay hira teo hoe tompo ianao ny antony havelomako a ianao natoy izao anahy a tsy misy avy amiko a fa ny fahasoavanao dia tena mahafinaritra be miaraka amin'ny fahasoavan'i Jesosy ny fiainantsika eto an-tany assuré a lanitra koa assuré ho antsika tsy haiko hoe tena andramoka izaho izay ny afaka ambarako anao saotra betsaka amin'ny madame Sisy izay ilay tantara dia omena tompo rery ihany ny voninahitra araka ny teniko teo hoe naharaina ny andro araho a dia tena tsy ritra tsy metapitra mihitsy ny zavatra tiana hitantaraina ohatra fotsiny hoe vavy Estera koa zao dia tena manan-kambara be mihitsy izy asa ofitinao vetivety kely dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany a nahafahako mijoro fahavolombelona tamin'ny herinandro andro talata avy nanao fanompoana teto fiderana zahay dia natsapa herin'Andriamanitra be zay a nikasika anay tena hoe voninahitra ho azy rery ihany a dia rehefa nody zay a dia nisy ataky amin'izay a dia nisy tamin'ilay louange namanay a rehefa nandeha nody samy nanalala zay dia samy niatake devoly izany zay dia rehefa tonga tao an-trano a ny arivany iny a dia mipetrapetraka dia reraka be aho a zany mantsy ny olona tao an-trano fa zaho a dia hiakatra any ambony atory dia rehefa natory a dia nanomboka sepotra dia rehefa sepotra a dia maina tanteraka iny avokavoka iny dia rehefa maina dia nanomboka ny karaingona dia namiantsy vonjy arany a tsy afaka tsony fa tena hoe kely ny haiko dia tsy haiko hoe natory ave sa torana tao anatin'izay a fa teo amin'ny 30 minutes teo nisy ehony izay zavatra izay ary tena tsapanao hoe tena zany tena hoe miataky ilay devoly a hamono anao satria ianao avy nanompo dia tamin'izay mivavaka hoe Jesosy a efa fahasoavana natoy izao anahy dia ianao no mihazona ny haiko dia tao a tsy haiko hoe natory ave sa ave hoe safotra tsy fantatro fa tamin'ny fotoana anankiray a za nkaraingona tena hoe nkaraingona maina tanteraka ny tenako sy izy rehetra hoe tao anatiko izany a dia nisy herin'Andriamanitra tena nikasika anahy tahaka ny afo ilay izy tena nikasika ilay izy a dia rehefa voakasika an'ilay afo a dia nanomboka nitsotra ny tanako a nitsotra ny tongotro a dia niarina dia rehefa niarina dia nanomboka tahaka reny hoe misy afo reny manodidina anahy dia izao foana navoaka ny vavako hoe misaotra Jesosy fa fahasoavana satria tianao a ary mbola misy planinao amin'ny fiainako matoa mbola velona dia voninahitra ho an'Andriamanitra izany satria ny devoly nikendriny amony tamin'iny fotoana iny fa Andriamanitra naneho ny fahasoavana naneho ny fahagagany tamin'iny fotoana iny hoe mbola any zanako ary ampiasaiko ny zanako dia manentana anao manokana androany hoe tsy toy izao ianao ary matoa ianao mbola velona tiany Jesosy hovonjena manokana ianao matoa ianao mbola velona tian'Andriamanitra ampiasaina hitovy endrika aminy ary hiditra amin'ny fiainana mandrakizay dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ijoroako an'izay vavolombelona dia omentsika ny tombo hatrany voninahitra dia makasitraka fiainanao aloha nanaraka nyity fandaran'ity hatrany farany satria tonga eto am-pamarana antsika dia misaotra betsaka anao naharitra hatrany farany satria nahoana fahasoavana anao nanaraka nyity androany ity dia hoy hoe mbola tsy tary fa tapao ny hevitra fa Jesosy mbola eo izy aloha tena mbola manam-paharetana be izy miandry ianao ary te hamindra fo be anao mihitsy satria tiany be anao dia tiany koa izay dia vanginy tamin'izany zavatra izany izay androany nizaran'izany taminao tamin'ity zoma arivo ity dia manentana antsika haritra hatrany farany fa efa ho avy Jesosy dia miorena tsara dia aza miovaova fa fahasoavana namonjena antsika tamin'ny alalan'i Jesosy dia vavaka izay amarana an'ity fotoana ity dia manasanao ihany koa hanondrika ny lohanao ny tokantrano any dia sorantsika an'Andriamanitra hivavakantsika Tompo misaotra anao izay makasitraka tompony amin'ity fotoana ity makasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao tena mbola makasitraka anao foana ny amin'ny fahasoavanao satria tena tsy miova ianao Jesosy tena tsy miova ianao ary tena matoky loatra amin'ny teninao tokoa ianao misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay noentiny izy telo vavy teto ihany koa misaotra anao ny amin'ny teninao ihany koa izay namanginao anay dia makasitraka ihany koa Jesosy ny amin'ny fombanao ihany koa ny mpitendry androany
misaotra anao ihany koa nay tsirairay avy tompo matoky afa dia ho tahina amin'ny lafiny rehetra ny eny tsirairay avy ary hitombo izany fahasoavana izany. Efa ho avy ianao Jesosy ka mila miorina tsara izay dia tehirizo ao ambany elatrao, tehirizo ao ambany elatrao dia ho ka le rahanao magaga izay nitondra anay nividy anay iny nividy anay Jesosy, nameanay ny famonjena iny namelanyeloka iny hitahiry anay izany androany sady ho manda fifiarovana anay eny rehetra eny misy anay eny. Ho anao ny voninahitra sy ny saotra rindera amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka. Alleluia, alleluia, amen. Eny ary manao veromantsika izay dia samita in'Andriamanitra.